fiatrehan'ny faritra iva ny fahavaratra manototra sy manamboatra lalana andehanana ny mponina. Fifidianana be ny tanàna sy solombam-bahoaka azo sarahana ny fotoana natanterahana azy ho ny antoko fiangonana. Mpamaritana ny datim-pifidianana efa tafapetraka eny amin'ny antenimieram-pirenena ny tolo-dalàna manome ny fahaleovan-tena ny seny. Tompoko kilasy tompoko vavy afaly tafaraka aminao indray ny tenako amin'izao takariva ny asa sabotsy izao miarabanao tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-bavao hamanasanao mpanajana sy ampitiavana indray ary ny tenako anaraka ny fampahalalam-bavao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny raharam-pirenena avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-bavao. 5 andro sisa dia farana tanteraka ny fahafahana miditra ao anatin'ny lisam-pifidianana. Raha toa ka tsy tafiditra ao anaty lisam-pifidianana dia tsy afaka hifidy ny olom-pirenena iray. Amin'ity indray mitoraka ity dia fanohizana ny tolona teny an-dalambe ny fandehanana mifidy satria abe ny tanàna sy solombam-bahoaka akaiky ny vahoaka no apetraka. Biasina Andriamalala sy Manofo Randriamalala. Fanohizana ny tolona izay natao teny an-dalambe ny fanefana ny adidy amin'ny fifidianana be ny tanàna sy solombam-bahoaka. Mazava ny toromarika ny mpitarika ny antoko tim fa tsy mifarana akory ny tolona ka tohizana amin'ny alala ny fifidianana indray izany. Maro ireo velom-panontaniana momba ny fanapahan-kevitra io ka nitondra ny mpandrindra nasionaly ny antoko tim fanazavana. Satria vita be ny fanontaniana mipetraka tany amintsika efa naheno amin'ny hoe amin'ny mitoraka ity dia handray anjara amin'ny fifidianantsika. Betsaka mbola mametra-panontaniana fa nanina nefa nandray anjara ihany no tsy nandray anjara antsika tamin'ny fifidianana filoham-pirenena iny efa betsaka ny fanazavana no hita. Tsy nankasitraka an'iny tsika satria betsaka ny zavatra tsy torombana sy tsy rariny tao anatin'ny fifidianana iny. Kanefa araka ny volaza teo anateona fitakinana ataontsika misy nanao marenina ary dia nanatokosan'izy iny hatramin'ny farany. Izay nefa nametrantsika hoe fahefana fitatan'ny firenena tsy ampitantanana mitokana. Fa iny raha ohatra ataona resaka lalao ara-pilalaina na fifaninana ara-panatanjahantena voaleny ny vita fa ny retory ty manaraka ity. Dia izay no manantsika sahady fa mavesa-danja kokoa no fahefana ampitantanana mitokana. Ny fahefana eny anivony ireny volo-bahoaka tsy nara-pahefana izay manakaiky atsika kokoa satria ho avy ny fifidianana manaraka ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanontsaina, ho avy ihany koa ny fifidianana ny solombam-bahoaka izay manana ny lanja tokoa satria ny président de la république na voafidy napetraka ihany na ara-dalàna tsy ara-dalàna dia tsy hanana fahefana manokana nindra izay premier ministre teo fa tsy maintsy mbola hiankina amin'izay atolotry ny laroanisa eo anivony antenimieram-pirenena. Noho izany mavesa-danja ny fananantsika solombam-bahoaka maro ahafahantsika manana izay fahefana amin'ny fanendrena premier ministre izay. Samanan'izany ihany koa fahefana eo anivony be ny tanàna izay isan'ny manakaiky antsika vahoaka kokoa satria manana fahefana feno reny be ny tanàna reny satria mpanatanteraka eo anivony commune izy reny ary mitrony ireo mpanontsaina manodidina azy. Dikan'izay dia tsy ampandaniantsika ny maro anisa na eo anivony be ny tanàna na eo anivony mpanontsaina eny fa indrindra eo anivon'ireo fifidianana solombam-bahoaka isaky district. Raha ny vaovao farany dia amin'ny alatsinainy ho avy izao no amoaka ny datim-pifidianana anatanterahana ny fifidianana ny eo anivon'ny seny. 5 andro ihany koa sisa no ananana ahazona manara-maso na manoratra ny anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Manodidina izay vaovao izay hatrany tsy voatery ampiarahana amin'ny andro iray ary azo atao tsara ny manasaraka ny fifidianana solombam-bahoaka, ny fifidianana be ny tanàna ary ny mpanolontsain'ny tanàna ho nambaran'ny mpanao politika avy amin'ny antoko fiombonana androany. Zava-dehibe loatra ireo fifidianana ireo fa noho izy fifidianana manakaiky vahoaka ka tsy tokony atao tsinitsinina ho ihany ity mpanao politika ity. Fanampanazavana. Hatreto mbola tsy voafaritra mazava ny daty anatanterahana ny fifidianana be ny tanàna, mpanolontsaina ny tanàna ary solombam-bahoaka. Ny zava-misy kosa nefa dia manana vinavina ny anatanteraka ireo fifidianana ireo amin'ny andro iray ny seny sy ny fitondram-panjakana. Azo tanterahana tsara amin'ny andro samihafa nefa ireo fifidianana ireo ary ny fifidianana be ny tanàna no tokony alefa mialoha noho ny fempotoam-piasana ireo be ny tanàna efa tapitra tamin'ny 10 janoary lasa teo ho ny mpanao politika Durlin Retonian avy amin'ny antoko politika fiombonana. Manainy sy ny kajikajy politika ao anatin'izay fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana izay i Durlin Retonian tsy tokony atao olana ho izy ny resabola.
Zava-dehibe loatra eo amin'ny fiainam-bahoaka hoy ny nambarany ireo fifidianana ireo ka tsy tokony tsinotsiniavina. Raha ohatra ka tokony tamin'ny zany hoe tamin'ny fahafolo ny volana janoary ny fiafarany mandaa ny ben'ny tanàna zany dia normalement tokony hoe alohany fifidianana solombavam-bahoaka ny anaovana ny fifidianana ben'ny tanàna satria ireo mandany solombavam-bahoaka reo dia any amin'ny volana jiona vao tapitra tanteraka zany. Dikan'izay zany ny fanaovana n'ilay élection jumelée aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana ohatran'io dia tsy maintsy misy mikimaky foana zany satria azadino fa ny anambanivohitra dia mbola sahirana amin'ny fitezana ny vahoaka zany anefa ny adidiny zany nefa élection anankitelo be zao satria azadino fa misy ny solombavam-bahoaka dia misy ny communal ben'ny tanàna ary misy ihany koa ny mpanolotsaina zany. Ka raha ohatra rahantsika sahirana amin'ny fitezana ny vahoaka hanefa zany adidiny zany andatsabato amin'ny élection anankiray présidentielle farany teo dia efa nahita olana antsika amin'ny fanentanana ny mpifidy na dia eo ara nisy fanentanana amin'ny tsy fidianana zay fa ny vahoaka zany dia mila entanina mafia amin'ny fifidianana toyetona mety ahafahany zareo manao mikimaky madinidinika no anaovana azy indray mitotona zany amin'ny andro anankiray ka hoanay zany dia azo atao tsara manasaraka andreo élection reo zany araka ny voalaza ny lalàna satria efa tapitra efa ela io za ny mandany ben'ny tanàna dikan'izay tokony io no aroso aloha zany zay vao mieritreritra atsika anao fidianana solombavam-bahoaka eny mety azo atao hoe mba elana ny fandaniana maro samihafa ataoko angambany fa tamin'ny élection présidentielle dia tokony nisy deuxième tour ange efa hitantsika fa budget prévu en deuxième tour dikan'izay zany ampy ny budget ahafahana miséparé reo élection reo zany na ny élection législative na ny élection communale ka tsy hitako ny olana zany tsy ahafahantsika manasaraka andreo fidianana anankiroa reo mba ahafahany vahoaka malagasy zany mifidy ary mifampoka tsara amin'izany fidianana zany satria élection de proximité io donc tsy azontsika atao tsinitsiny. Raha tsy ahivina tamin'ny volana aogositra 2024 no efa tokony ny antso ireo mpifidy ny fanjakana ary ny volana novambra no tokony efa nirosona ny fifidianana ben'ny tanàna tsy tanteraka nefa izany. Raha ny nambarany Vomiera eo tena misahana ny fifidianana hatrany dia tsy azo tanterahana mialohan'ny 15 ny volana Mey ireo fifidianana ireo. Miandry izay fanapahan-kevitra ny fanjakana amin'ny herinandro noho izany ny rehetra ahafantarana ny fotoana hanatanterahana ireo fifidianana ireo. Fananolotra tolo-dalàna ho an'ny fahaleovantenan'ny CENI amin'ny famaritana ny datim-pifidianana ny solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina efa tafapetraka any amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena ary nandalo fandiniana teo amin'ny governemanta io tolo-dalàna io raha ny fanazavana hanomezana ny fahaleovantenan'ny CENI amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ity tolo-dalàna ity raha ny fanazavana. Onja lalaina raha nay manana sy tahiriny aina. Anarana fianarana ihany filazana fa Vomiera eo tena misahana fifidianana ny CENI. Na arabola, na arakolona, na ny fitsipika mamaritra ny fisiny, tsy mahaleo tena ny CENI. Porofon'izany, hatramin'ny tety andro mpifidianana aza dia ifandrirarirana amin'ny fahefana mpanatanteraka. Vokany, raha efa tamin'ny heritaona tokony nanatotosana ny fifidianana ben'ny tanàna, tapitra ny feptom-piasan'ireo ben'ny tanàna tsy vita mandrak'androany ny fifidianana. Manoloana izany, ny 20 Desambra 2024 no tafapetraka ny solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina tamin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny tolo-dalàna mahakasika ny fahaleovantenan'ny CENI amin'ny fanolorana ny datim-pifidianana. Efa nandalo fandiniana teo amin'ny governemanta io tolo-dalàna io ary efa nahazoana récépissé manamarina izany. Raha araky ny lalàna dia tokony nolanina teo amin'ny antenimieram-pirenena nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana farany teo ity tolo-dalàna ity, saingy mahagaga dia tsy tafiditra na tsy nampidirina tao anaty fandaharam-potoana na ny ordre du jour. Ny CENI manana ny eritreretina efa nisy fanambarana vitsivitsy efa niteny fa efa manana sosokevina ny CENI fa ny gouvernemanta no tsy makato tsy mandray fanapahan-kevitra ny amin'ilay izy. Ary zay indrindra no anisan'ny lan'ny antoko maro za tsy miteny hoe mpanohitra fotsiny fa ny antoko politika maro fanavaozana anisan'ny fanavaozana ny tadiavina ary nampidirina ny anatin'ilay tolo-dalàna ilay drafitra na tolo-dalàna zay efa napetraka ny anivon'ny antenimieram-pirenena dia ny hoe hanomezana fahefana CENI amoaka datim-pifidianana fa tsy miandry gouvernemanta intsony. Ny dikany dia zao lazaina foana fa mahaleo tena ny CENI kanefa na dia famaritana ny datim-pifidianana azy izay anisan'ny dingana voalohany amin'ny fanomanana fifidianana
na dia ny famaritana n'io datim-pifidianana io ary tsy hanana ny fahefana feno sosikevitra no anjarany fa lasa ilay fitondram-panjakana zay misy loko politika indray no mamaritra ny datim-pifidianana rehefa mandray an'ilay sosikevitra avelao anana n'lay fahaleovan-tena ny tanteraka le senie ary anisan'izany ny fandraisana fanapaha-kevitra farany ny amin'izay ho datim-pifidianana rehetra. Misy fatraikany eo amin'ny fiainam-pirenena sy fahaleovan-tena ny senie ka antony nanolorana ity tolo-dalàna ity. Fa nahazo toromarika ny makasika ny fifidianana be ny tanàna sy ny solombam-bahoaka izay tokony atao amin'ity taona ity sy ireo mpiatroka ny antokotiko Madagasikara amin'ny distrika Anambohitra Atrimo. Manandanja ireo fifidianana ireo amin'ny mafifidianana manakaiky vahoaka azy akatanjona ny azahoana maro anisa amin'ny fifidianana ho avy eo. Nandritra ny fionana sy ny fifampiarabanana natratry ny taona ho an'ny tima Ambohitra Atrimo androany no hanampitana izay sy toromarika izay. Onja lalay Ranaivo manana sy tahirina enatrany. Etsika efa fanao ny antokotiko Madagasikara ao amin'ny distrika Anambohitra Atrimo ny fionana isan-taona eo amin'ireo mpiatroka izay natao androany. Fotoana izay fanomezana toromarika sy fampitana vaovao amin'ireo solitena avy amin'ny Fokotim, Komtim ary ny Distim. Voasolitena tamin'ity androany ity avokoa ireo mpikatroka Tim manerana ireo komina 420 mandrafitra ny distrika Anambohitra Atrimo. Tonga nanatrika amin'ny fotoana ihany koa ireo ben'ny tanàna 5 voafidy tamin'ny anarany antoko ao amin'ity distrika ity. Ny ompanahy indrindra amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy solombam-bahoaka izay tokony ho tanterana amin'ity taona ity ny toromarika nomena ireo solitena nanatrika amin'ny fotoana. Efa fantatsika amin'izao fotoana izao fa tsy maintsy handeha fifidianana député fifidianana maire izay atao amin'ny Distim zany hoe mbola ho tonga any amin'ny Komtim ihany izy hatrany amin'ny Fokotim jereo ny olonareo dia alefaso mijery ny lista mba ho tafidy tao ny anarany manetana zany tsika satria isika raha ny enitsika hatreto dia andray anjara feno sika fifidianana député sy fifidianana maire. Raha politika ny jerena satria antoko politika ny mioneto dia manana anjara toerana ngeza be i distrika Anambohitra Atrimo. Anisan'ireo faritra izay rasanatrika votsitra Ambohitra Atrimo dia lavaka be loatera ara-politika raha isam-bato ny jerena zany fa raha ohatra mahazo ta ambony sika isaka fifidianana dia tombony be ho an'ny antoko eran'ny Madagasikara. Tanjona be izao rehefa tsy azo avaty ambony io azo avaty ambany miakatra. Alaitsika ny majorité isaky ny commune. Alaitsika ny majorité amin'ny ben'ny tanàna. Alaitsika ny majorité amin'ny mpanolotsaina. Fifidianana manakaiky ny vahoaka ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny solombam-bahoaka. Tanjona ny azonany maro anisa amin'ireo fifidianana ireo. Azo atao tsara ny mahazo izany amin'ny mahatoko matanjaka sy manana fototra matanjaka ny antokotiko Madagasikara. Fifidianana metrahana izay ho ben'ny tanàna sy izay heverina fa olona solovava ny vahoaka eny amin'ny distrika no atao eto amintsika atoato amila ny tsirairay mandray andraikitra manoloana izany ho an'ny tanora tiako Madagasikara eny ankadikely lafy dia hitetitrano izy ireo amin'izao andro vitsy mialohan'ny fiafarany ny fanavozana isan-taona ny lisitry ny mpifidy izao. Anisany koa ny toromarika nomeny ny solombam-bahoaka Jirirandriambolaina ho an'ireo mpiatroka teny an-toerana. Yasina Andriamalala sy Manora Andriamalala. Araka ny toromarika nomen'ny filomarika ravalamanana ny malagasy indrindra fa ny mpikambana ao anatin'ny antokotiko Madagasikara dia mila mandeha mifidy ny rehetra amin'ireo fifidianana ho avy. Tsy afaka ifidy anefa ny olom-pirenena raha tsy voasoratra anarana ao anatin'ilay fifidianana. Na mafisy ny député Jirirandriambolaina io toromarika io ary raha mafisy ny akoho fa tsy matahotra fifidianana ny antokotimo. Raha ny afatry ny président ravalomanana sy ny bureau politique antokotiko Madagasikara dia tokony mbola ijery ny anarantsika eny Fokotany eny tsika satria efa madiva ifarana le ralina zany hoe amin'ny 15 volana février zao no mikatona zay fisoratana zay ny Fokotany dia mbola manetana antsika ihany zany ary anareo koa efa mpanetana hatramin'izay entanitsika entaninareo ny olona isoratra anarana any anaty fifidianana. Dia mangataka mitsy amin'ny Fokotany mba hamarinareo ao nareo sy tsy ao ny ao koa ny olona tokantranonareo na ny olom-pantatrareo ihany koa dia nareo malala an'izay ao ve?
satria tsika tokotiky Madagasikara dia tena tsy matahotra fifidianana, tsy mitsoaka fifidianana ary masafony tsika dia ny zava-dehibe dia hoe ny ahafahantsika manana olom-boafidy maro be na ben'ny tanàna na solombavam-bahoaka. Matokony fanapahan-kevitra noraisiny Filomarika Ravalomanana ireo tanora tima eny fotony. Zava-dehibe loatra mantsy ity fifidianana ity amin'ny maha izy fifidianana manakaiky vahoaka azy. Zava-dehibe aloha amin'ny hoe ifiditsika amina resaka députation sy ny communal manakaiky vahoaka io ary sarotiny vahoaka amin'ny commune misy azy. Tena sarotiny ary anara-maso akaiky zahay satria io tena manakaiky fifidianana manakaiky vahoaka mihitsy io dia sarotiny tanteraka mihitsy ny commune Kadikely Lafy raha hoe ho alainao sahady ny zoanay. Tena sarotiny zany zay ary zay ny hoe tointolona hozy président Marika Ravalomanana dia mitohatra aty amin'ny fotony io manana base zany ny atao amin'ny commune Kadikely Lafy Fokotim ny Comtim dia miady hatramin'ny farany zay fa tsy maintsy tavaverina amin'ny lohan'ny Madagasikara. Izay no nivohitra nadritra ny fiampiarabana natratra ny taona teo amin'ny solombavam-bahoaka Jerry Andriambolaina sy ireo tanora tima ao Kadikely Lafy. Fa mahatsiaro tena ho manana andraikitra eto amin'ny firenena amin'ny fanentanana ny olom-pirenena isoratra anarana ao anaty lisam-pifidianana ihany koa ny vehivavy ary nanapa-kevitra ny roso nanentana ireo mpiara-monina aminy. Tena manandanja loatra amin'ny fiainam-bahoaka mantsy ireo fifidianana ho avy eto Madagasikara ireo ho ny filohan'ny vehivavy tiako Madagasikara eto Analamanga. Ny Tsiprian'izay. Tsy avela anjaka tokana izao mpitondra izao hoy ny Filomarika Ravalomanana nandritra ny fambolen-kazo nataony antokotiky Madagasikara sabotsy lasa teo. Resa lahatra avokoa ny rehetra taorian'ny toromarika io fa tena ilaina ny fifidianana atao eto Madagasikara dia ny fifidianana ben'ny tanàna sy solombavam-bahoaka. Nanomboka teo no efa niasa ny vehivavy tima ary mbola hiasa izy ireo no ireo fifidianana ireo fa tena manandanja indrindra amin'ny fiainam-bahoaka. Araka ny toromarika zany hiatrika amin'ny fifidianana fotontsika zay zany dia manazava foana amin'ny pray antoko hoe ilaina ilay fifidianana satria tsy ilaina tsy tiana anjaka tokana zay ny fanambarana tsy tiana anjaka tokana mitondra amin'izao fa tsy maintsy miditra ao anaty fifidianana isika dia izany fifidianana zany antsaranay vehivavy zany manentana ny olona zao aloha ny atao dia miditra ao anaty lisam-pifidianana zay zany aloha ilay izy dia arak'ilay toromarika hoe miditra ao anaty lisam-pifidianana dia mijery ny anarana zany aloha zao ny ataonay ary izay vehivavy koa dia andray anjara mavitrika koa amin'ny fifidianana tena andray anjara mihitsy zay hiditra antsehatra mihitsy fa tsy hoe mipetraka eo fotsiny vehivavy dia izay. Totosa androany sabotsy 10 febroary moa ny fiampiarabana no ny taona vaovao teo amin'ny solitena an'ireo vehivavy tima eto Analamanga. Izay ny vaovao mahakasika ny fifidianana fa lafim-baovao ny sosialy kosa indray tsarizary avokoa ny fari-piainan'ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy amin'izao manoloana ny fahasarotam-piainana. Zara raha misakafo ny fitsaboana raha sendra marary tsy araky ny tokony ho izy ary tsy manatsafidy koa ireo ray aman-dreny eo amin'ny lafin'ny fampianarana ireo zanaka. Maro amin'ireo tokantrano amin'ny varom-pananana hitazomanaina sy ahafahana mivelona sisa amin'izao fotoana izao. Fanadidinana nataony miarana nombana sy mbola avatsara. Ny vidim-piainana sy ny vidim-bary ka zara raha mihinam-bary indray mandeha isan'andro sisa ny ankamaroan'ny tokantrano malagasy amin'izao fotoana izao. Ahena ny kapoaka arotsaka ary ampifandimbiasina amin'ny hanin-kotrana izany. Tsy zarizary tahaka izany koa ny lafin'ny fitsaboana rehefa tody sy fahasalamana. Mionona amin'ny fitsaboan-tena ao an-trano, zavatra izay tsy tokony atao ho ny mpitsabo. Rehefa tsy afa manoatra dia mivarom-pananana andehanana amin'ny dokotera. Ny lafin'ny fampianarana moa dia tsy asiteny intsony satria vitsy amin'ireo ray aman-dreny malagasy no manana fahafahana mampiana-janaka tonga amin'ny fitenenana hoe miana amin'ny zava-misy. Sarotra moa vidim-bary tena mitangana be. Ohatra hoe taloha mandrotsaka rokapoaka izay dia miana ray sy tapany amin'izao. Dia amin'ny etandro izay mahandro ankotrana. Mba ilana an'ilay vidim-bary lafo be. Rehefa ohatra hoe sabotsy ohatr'izany dia mahandro ankotrana fa rehefa ilay andavanandro moa tsy maintsy misy mpianatra mianatra dia tsy maintsy mahandro vary foana ianao. Nazo aloha zanako anankiroany amin'ny EPP-ny nampianariko. Nianatra tany amin'ny libra izy fa nisy tamin'ilay confinement iny zany dia tsy nahazo mifampirarana amin'ny mpampianatra dia nampianariko any amin'ny EPP. Io moa indray mandeha isan-taona ihany mandoadora. Fa tsapanao zany zanako hoe tsy dia mahay fa izay aloha zany misy dia tsy maintsy miafy. Fa maratra an ka mbola azo efiny amin'ny fanafody ao an-tokantrano hoe avidianana paracétamol, amoxy dia vita fa rehefa tena hoe tsy sitrana dia tsy maintsy mandeha dokotera. Mamorona tsy misy ianao ilay varotra fananana ao an-trano ara. Rehefa famividy tsy ampy adimiva loatra nefa ny zavatra miakatra. Miezaka fotsiny hoe mampisy ny isan'andro. Raha ratsiny na indray mandeha raha ohatra
hoe mba mihinana isan'andro fa raha hoe complet zany tsisy mahatsatsa loatra le manedy zao e misy olona matakatra foana fa misy olona tena rana am'le situation tsy matakatra miakatra ny vidim-piainana inflation misimisy am'izao fotoana zao ka isan'andro dia miakatra foana le vidim-ba ny olona am'le resaka am'le be atrano sy ny sala am'izay a le vidimam-bola tsy misy hoe zany tena comble be ao anatin'le izy tena mampalely le olona fitsaboana atao hoe enjakenjany ihany ohatra hoe midépendre am'le samby babaoka izy tena enjana be le izy na hoe vidanina fanafody ataoko hoe tsy manana hoe efa manana apetraka amin'izany hoe prévoirany izany le izy. Ny lafiny ara-tsosialy no tena marary ny mponina tao anatin'izay 5 taona farany izay ary mihamafy hatrany izany ankehitriny. Ny tsy fisiana asa sy ny tsy fisian'ny fahefa-mividy ary ny fahantrana nefa no anisan'ny mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana saika manerana ny Madagasikara saingy toa tsy mampiotsina ny mpitondra fanjakana akory izany. Eo amin'izay lafim-baovao ny sosialy izay hatrany rano maloto miandrona no iainan'ireo mponina eny amin'ny faritra iva amin'izao fotoana ny orana izao. Betsaka ireo fangatana nataon'izy ireo mba hijirena vahaolana ivoahan'ny rano saingy manitsy tadidy ireo tompona andraikitra nanaovana fitarainana. Ny atsipria zay tateriny miala ranombana sy mbola avatsaratra. Na dia efa nidina sy neny aza ny rano tamin'ny faritra sasany taorian'ny rotsakorana ny sesina andritra ny andro vitsivitsy dia fijaliana trano no iainan'ireo mponina eny ambany tanàna. Tahaka ny ety amin'ny fokotany Manarotsoatsinanana izao, mbola mandrevy dia mandrevy ny fotaka vokatra izay rotsakorana ny fanesy izay. Tsy vitany manotoina ny fiainana andavanandro ny mponina izany, fa miteraka aretina ho an'ireo fianakaviana monina ety an-toerana ihany koa raha ny voalaza. Ny fanamboarana lalana iampitana sy andehanana ary ny fanotorana no vahaolana hitan'izy ireo hatreto hiatrehana ny vanim-potoana ny fahavaratra no ireto farany tsy manan-kale no ireo ihany koa ny fitadiavana ka tsy afa-miala manoloana ny zava-misy. Efa mba niena kely aloha izy zao fiatrehana ny rano miakatra ety rehefa le avy ny rano anatin'ny fahavaratra ka mifanesy dia mijaly satria le évacuation'le rano tsy ampy mihitsy tratrany an-trano ary ny rano ny ataonay dia manotonototra dia manambotrambotra lalana kely izay fo tokony andanana ohatr'izay isa-taona zany zay moa dia tia ponina mihitsy dia tsy hitanay zay ialana amin'le izy fa tsy maintsy atrehana zay misy eo misy mipotika ohatranay le mandrafitra aloha zao dia ny azo mando foana zao zao raha mijery mbola petsapetsa mbola petsapetsa tanteraka miditra faty antoka mihitsy satria hitanao zao reo rehefa manao commande zany ianao ka tsy tafavoakanao anatin'le daty iny dia mitombo ny dépense fotaka zao raha mahita zao fotaka zany dia misy ary mitarika aretin'ny ankizy mihitsy ary tsy hoe ny ankizy rehetra na ny lehibe ary tratran'le izy mihitsy rehefa le mafana le andro sendra mafana tapoka le andro dia mivoaka le fofona maloto rehetrarehetra mijaly be mihitsy hoe vao avy kely fotsiny ary ny orana dia efa tonda drano be mihitsy sady tafiditra ny tranonay ny rano tsy mba daholo mihitsy ny entana nefa amin'ny fitadiavana eto ty tondra karany daholo ty lalany ty tsy maintsy ho vatra fa tsisy tsena satria eto koa maloto be amin'le fako ny rano miakatra mandeha mivoaka kely eny ivelany mitady lalana mivatra fa tsisy azo atao moa le tondra-drano tanàna tsy anarery fa hoe fiarahamonina samy manana toe-tsainy dia le manokatra an'le dalina zany manahirana be ty aminay tsisy fiarahamonina koa moa le izy hoe mba misy lakan-drano kely ihany azokafana fa tsy mety ny tompo tanàna sasany dia mijanona amin'izao samy mena ny zava-misy fa izay tena vomafy mihitsy satria tranonay trano azo ny tanàna manodidina anay mifefy daholo lasa ao aminay daholo ny rano dia ihany le izy fa miandry izay aritra anazy dia ohatra zao efa tsy avy ny orana dia eo ianao tapabolana miosika ohatra izao foana dia ampiny ny orana kely dia miakatra indray. Araka ny voalaza hatrany efa nanao antsoavy tamin'ireo tompona andraikitra ny amin'ny tokony hijerena vahaolana manoloana ny fiakaran-drano ety an-toerana ireo mponina nandritra ny fanamboarana ity lalana ity roa taona lasa izay. Hatramin'izao anefa mbola tsy nisy nivaliny izany fangatahan'izy ireo izany raha ny fanadihadiana natao hatrany. Lafim-baovao ny fitaterana kosa indray samy mizaka ny voka-dratsy ny faharatsiana sy ny fahasimban'ny lalana saika manerana ny nosy ny mpitatitra sy ny mpandeha amin'izao fotoana izao. Ny mpitatitra lasa mitombo ny vola ampiasaina amin'ny fanamboarana sy ny fikojakojana ny fiara. Ho an'ny mpandeha kosa indray dia tsy maintsy ampitomboana ny vola tao avatsy eny an-dalana fanampanazavana. Sehatra ny samy mitondra faisana rehefa vanim-potoana ny fahavaratra toy izao ny fitanterana no ny fahasimbany lalana.
ahitana fahasimbana ny ankamaroany lalam-pirenena amin'izao. Misy mihitsy aza nitapaka vokatra izay fahasimbana izay. Tsy ny lalam-pirenena ihany fa na ireo lalana an-tanan-dehibe sy ny any ambanivohitra koa. Ny tsy fahampian'ny fikojakojana, ny halatra fantsona sy bizo, ary koa ny tsy fanajana mifenitra amin'ny fanamboaran-dalana no anisan'ny mahatonga ny fahasimban-dalana eto amintsika. Tsy ny lalam-pirenena ihany fa na ny eto Antananarivo aza dia maro lalana simba sy tsy misy mpanamboatra. Miteraka fahatsiantoka ho an'ny mpitatitra sy ireo misehatra amin'ny fitanterana ny fahasimban-lalana. Anisan'ny tena lasibatra amin'ny fahatsiantoka teraka izay fahasimban-lalana izay ireo fiara mampitohy Antananarivo amin'ny faritra hafa. Tsy ny mpitatitra ihany fa hatramin'ny mpandeha aza dia mizaka ny voka-dratsiny izay faratsy ny lalana izay. Ny fiantraikany aloha rehefa misy hoe fahatapahan-dalana ka hoe tsy maintsy miandry dia tena fahoriana tanteraka mihitsy ho an'ny mpandeha sy ny mpamily satria na toerana misy sakafo na tsy misy sakafo na misy sakafo ihany koa fa tsy maintsy mitangana. Ianao nefa ny vatsy ny entinao teny an-dalana mety efa hoe sahaza amin'ny hoe le lalana androandro na ohatran'izany dia mety hoe raha mitombo telo andro dia mitombo le fandaniana any anatina ho any. Raha ohatra indray ianao ka hoe manafatra ohatra ny ampiasana mobile banking ohatra manafatra volany amin'ny toeran-kafa mety le toerana mety mangady ady tsy misy an'izany akory dia tena miaina zay le tena hoe tena anisan'ny fahoriana rehefa misy fahatapahan-dalana ohatra n'ireny ho an'ny mpandeha aloha zany mafy rehefa tena hoe taraiky eo amin'ny lalana iny ianao na ny hoe panina fotsiny raha mahataraiky ianao dia efa olana zay satria tonga ny ora tsy maintsy misy sakafo indrindra rehefa mitondra ankizy na zaza eo ny tena marary zany hoe taraiky eny amin'ny lalana zany. Tsy vitsy ireo faritra na tanàna lasa mitoka-mona eto Madagasikara noho izay faratsy ny lalana izay. Tsy afaka mamoaka ireo vokatra ao amin'ireo faritra sasany, any ka tsy magaga raha midangana ny vidin'izany noho izay ara-tsin-dalana izay hatrany. Ny tambazotra tserasera sisa no fanaovan'ny olom-pirenena fitarainana. Maro amin'ireo fitarainana nefa tsy tonga ny amin'ny tena tompony andraikitra akory. Lafim-baovao ny trangam-piarahamonina kosa indray lehilahy roa hita velona tany Anakitaina namorona androany maraina tokony tamin'ny 3 ora maraina ary efa manaraka fitsaboana ao amin'ny hôpitaly Beny Mananjary amin'izao fotoana izao. Ankoatra azy ireo dia vehivavy bevoka sy zaza efa taona ihany koa no hita omaly ny maraina teo taorian'ny fivadihan'ny lakana nitondra azy ireo teo Vinany Ampao commune Ambohitsara Atsinanana. Fantatra fa nitondra simenitra 530 taona avy any Toamasina itodo tany Mananjary ity lakana ity ary arendrika nalaka misy teo tokony tamin'ny 12 ora alina tany hoany. Mpandeha valo no avitra Somatsara mbola misy olona tsy hita popoka ary mbola karohina miaraka amin'ilay lakana mandrak'androany. Lafim-baovao ny kolotsaina kosa indray ny farana ny taona ny bitro miditra amin'ny taona ny dragona na ny Année du Bois Dragon ny taona vaovao 2024 an'ny Sinoa. Nankalazaina androany ny taom-baovaon'izy ireo ka hetsika maro sosona no hananamarian'ireo teratany Sinoa mpampianatra sy mpianatra mandalina ny teny sy ny kolotsaina Sinoa izany androany tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Ny fandimby nandritra izany ny hira sy ny dihy ny fisarihana ny fizarana loka samihafa ny fampisehoana ayady ary ny danse de lion izay tena manamarika ny fankalazana ny kolotsaina sy ny taom-baovao Sinoa. Tsy aivina miovaova isan'ny taona ny daty hanamariana ny taom-baovao Sinoa manaraka ny tsinam-bolana voalohany izay mifanandrify amin'ny fiovan'ny taona sy ny fety izany. Isina izay mampiasa ny antsoina hoe calendrier lunaire ka ny fête du printemps na nouvel an lunaire no fiantsonana izany. Pejy fanatanjahantena kosa indray nototosaina nanomboka androany sabotsy ifarana rahampitso alahady ny fifaninanana baolina kitra diviziona voalohany amin'ny lalao pure play 2024. Lalao valo no anokatra ny tompilalaovana 2024 ka 3 tamin'ireo vita androany ary lalao 5 kosa no ho tanteraina rahampitso. 20 ireo mpandray anjara amin'izany ka izara vondrona roa ahitana ekipa sivy ireo ekipa 20 ireo. Isan'ireo ekipa mandray anjara amin'izany ohatra ny Fosa Junior, ny Asadiana, ny Kosfa Analamanga, ny Adjesaya Bongolava, Tsara Manondro Boeny, ny Mama FC Yorombe, ny 3FB Atsimo Andrefana, ny Disciple FC Vakinakaratra sy ny sisa. Raha tsy aivina ny pure play no iantsona ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara taranja baolina kitra ho an'ireo ekipa sangany manomboka izao. Taorian'ny fangatan'ny federasiona any Arabia Saodita dia tsy maintsy novaina ny anaran'izay fifaninanana izay.
Maresaka iraisampirenena miakatra trano ny taremarika momba ireo olona voan'ny aretina dainga ao amin'ny nosy Maorisy amin'izao fotoana izao. Misy olona manodidina ny 30 no manaraka fitsaboana. Misy arak'izany ny fepetra noraisiny tompon'andraikitra ao an-toerana isorohana ny fiparitahany ity valana aretina ity. Andomalaratina sy Ansirakotomanala. Ankoatran'i Brésil, tsy mitsamotominy isan'ny olona voan'ny aretina dingue ao amin'ny nosy Maorisy amin'izao fotoana izao raha ny taremarika navoaka ny manam-pahefanana ny toerana. Nanomboka ny 12 Desambra lasa teo no nisy tranga ity voalohany ary nanomboka ny anaka tsikelikely ary mafy kokoa ny tranga teo anelanelan'ny volana Jona sy Aogositra 2022. Tao anatin'ny 7 herinandro monja araka ny fanamarian'ny filan-kevitry ny minisitra dia tafakatra 800 ny isan'ny olona voan'ny dengue tao Maorisy ka 520 tamin'ireo no hiditra eny amin'ny hôpitaly Panjakana sy tsy miankina. Tany Rodrigue nanomboka ny 7 Janoary 2022 hatramin'ny 9 Febroary 2022 dia nahatratra 870 ny tranga vaovao ka 430 ka aktif ary 20 ny marary na hiditra hôpitaly. Voakasika izany ihany koa i Paul Louis sy ny manodidina azy. Tafakatra 20 ny tranga natazo mahery vaika ao an-toerana. Avy amin'ny kekitry ny moka antsoina hoe Aedes albopictus, antsoina amin'ny anarana hoe moustique tigre ny dengue izay miendrika tazo mahery ary miparitaka aingana. Nisy araka izany fivoriana nataon'ireo manam-pahefanana ny toerana, hijerena ny zava-misy sy ny fepetra noraisin'ny ministera sy ny fitondram-panjakana hiadina amin'ny fianaky ny aretina sy ny fitsaboana ary ny fisorohana ny dengue. Miantso ny rehetra araka izany ministera tompon'andraikitra anantona tobim-pahasalamana raha no fitiliana raha misy tranga hafahafa mba hahazoana mandray fepetra amin'ny fitsaboana. Eo anelanelany amin'ny 10 ora maraina hatramin'ny 7 ora maraina ary manomboka amin'ny 4 ora hariva hatramin'ny 7 ora hariva no fotoana tena mahabetsaka ny moka. Mampirisika ny rehetra indrindra ireo marefo ny tompon'andraikitra mba hiaro tena. Anisan'ireo fepetra sakana ohatra ny fanaovana akanjo lava sy fampiasana ody moka ary tsy fivoahana an-trano manodidina ireo ora ireo. Ny fandarana ona marina, ny fandarana Global News ireo no araina avy hatrany aorian'izao fampahalalam-baovao izay. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe Opération Fortune ny tenako mametraka ny manam-pitafa tompoklasy sy tompoko vavy.